miobio an Jehovah ry tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fifaliana, makanesy eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika, dia olony sy ondry fiandriny. Iara ivavaka tsika tompoko. Andriamanitro rainay any an-danitra, amin'izao ora masina izao dia mangataka anao zahay mba hanampy anay, aizanay mandre ny feonao, aizanay manatrika anao, manatrika ny tavanao. Fantatray fa efa eto ianao, fa izay kosa amboary ny fonay, ny sainay ary ny fanahinay mba ho vonina hiaona hanatrika anao ary andre ny feonao. Ngatana amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Faly miaravantsika rehetra indray na tratra izao sabata masina fitsaharana miaraka amin'ny Jehovah izao. Mino izahay fa hitondra fifaliana sy fitahiana ao antsika ity sabata anio ity. Ho fanoizantsika ny fotoana dia andeha raha antsika manao ny hira fiderana 730 saotra atolotro anao iray. Nefa mulato di fusa
mikasa sady miteko te ahitana fitiavanare avy amindray famindrampobe no afatra torenindray. Manasantsika andray ny baibolitsika ka andeha hojerentsika ny voalaza ao amin'ny Isaia toko 7:50 ka ny andininy voalohany ka ny tapany voalohany ihany no vakitsika. Isaia toko 7:50 ka ny andininy voalohany ary ny tapany voalohany no vakitsika. Avy eo dia hojerentsika indray izay voalaza ao amin'ny Hebreo toko 2:20 ka ny andininy 9. Hebreo toko 2:20 ka ny andininy 9. Andeha ary hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ilay tiantsika ny teny izay voalaza ao amin'ny Isaia toko 7:50 ka ny andininy voalohany ary ny tapany voalohany. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy. Andeha indray ary hojerentsika izay voalaza ao amin'ny Hebreo toko 2:20 ka ny andininy 9. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay tiantsika. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga hankany amin'izay tany ho azony lova ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Hotahinany ny teny ahazoantsika. Amen. Ry avina malala amin'izao fotoana izao dia manasanao izahay eny tokantrano any izay miaraka aminay amin'ny teny ity andeha hiaraka hivavaka mandoalika isika. Raha tsy afaka manatanteraka izany ianao dia manasanao izao hiaraka hivavaka aminay. Rainay tsara masina any an-danitso, akory ny hafaliana rehefa narovanao tsatsa izao fotoana masina izao. Koa noho izany Andriamanitra ray dia atolotsay anao ny saotsa ny dera ny laza ny voninahitra satsia menjika ao anao izany. Koraiso izany Andriamanitra rainay eo ho anitra ankasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao. Atokan'io anay zanakao kosa nefa amin'ity an'ity Andriamanitra ray io ny fitahiana, ny fahamasinana, ny famelan-keloka ary ny fifaliana avy amin'ny sabatanao. Koa feno fahamasinana avy aminao zay Jesosy io. Entinay aminao ny tsy famendrehanay, entinay aminao ny tsy fahatanterahanay Jesosy io. Diovy izahay, sasao madio izahay, ka aoka ho hita tsy manantsiny eo anatsianao amin'izao sabata masinao izao. Tompomasino, io manokana ny zanakao rehetra, naiza misy azy ireo amin'izao sabata izao. Misy ireo manao fitaovam-pivavahana any am-piangonana, misy ireo no ny antony manokana ao an-tokantrano. Jesosy io, io izy ireo, hamasino izy ireo, ary ampifanjaiso aminao manokana izy ireo. Ka naiza toerana hiantsona ny anaranao amin'ity anio ity, dia aoka anatsika izany ianao. Jesosy malalo, entinay ambavaka ity firenena malagasy maminay ity. Arovy izay Jesosy io. Arovy ity firenena ity. Omby fahenjena manokana ireo mpitondra anay, mba afahan'izy ireo mitondra ny vahoaka malagasy amin'ny mpahamarinana. Ary sintony anompo anao Jesosy io ny vahoaka malagasy rehetra. Pesika belantananao zao fotoana manokana izao Jesosy io. Aoka ho feno voninahitra ao zao fotoana izao. Ary manatseny fotoana rehetra zay ho tanterahanay. Fatononina amin'ny anaran'i Jesosy izoky tianay izany vavaka izany. Fivavaka
Amen. Ankehitriny-tsika dia tonga amin'ny fotoana izay amerenana ny ampafolony sy ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Koa mialohan'izany dia manasa antsika mba hiomana amin'izany ny fomam-panahy antsika. Koa ankehitriny dia manasa antsika hivavaka mangina. Amen. Tonga isika amin'ny fotoana izay amerenana izany ampafolony sy fanatitra izany, araka ny fantatsika, hiainantsika isan'andro dia mandray ny fitahiana izay omen'ny tompo antsika isika, ary mino aho fa samy mahatsapa izany daholo ny fianakaviana tsirairay avy, ary makasitraka ny tompo noho izany fitantanany ny fiainantsika izany. Ary ny teny fikasany koa moa dia mbola manampy izany araka ny voalaza ao amin'ny Matio 7:7 dia manao hoe mangata dia omena ianareo. Zany teny fikasany izany dia mbola mampahery antsika, satria na dia amin'ny fotoana izay atao hoe mety mahasahirana antsika isika, dia manana ny teny fikasan'ny tompo izay mampanantena antsika fa omeny izay sahaza antsika tokoa isika. Eo anatlehan'izany fitahiana izay nomeny antsika izany dia tadidio ihany koa nefa fa misy ny iraka na ny zavatra izay andrasan'ny tompo amintsika. Ny oabolana 7:10, ny 7:10 dia zao ny voalaza ao hoe izay miantra ny malahelo dia mampisambotra ny Jehova, ary izay nomeny dia onerany kosa. Zany teny zany dia mampiseho amintsika fa misy zavatra izay andrasan'ny tompo amintsika, amin'ireny manodidina amintsika ireny, amin'ireny mpiarabelona amintsika ireny ihany koa. Kanefany eo amin'ny zavatra izay ataontsika dia mbola manaraka mandrakariva ny teny fikasany izay nampanetinainy antsika. Ary ny Koritianina 2:7, ny 5:6 dia zao ny voambara: fa izao no lazaiko, izay mamafy kely dia kely no jinjainy, fa izay mamafy be dia be kosa no jinjainy. Aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay niny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Zany teny fikasana izany dia mbola mampiseho amintsika ihany koa fa misy zavatra izay andrasan'ny tompo amintsika, ary ilainy isika makasitraka azy noho ny zavatra izay nataony tamintsika maro samihafa ireny fitahiana ireny, tsy voatanisa ka dia ny manome amin'ny fifaliana no ankasitrahana eo anatlehan'ny tompo. Koa dia manasa antsika mba haneo an'izany fankasitrahantsika ny tompo izany koa isika, ka hamerina ny ampafolony sy ny fanatitra amin'ny mpifaliana tokoa anesika, ka dia ho ankasitrahana eo anatlehan'ny tompo izany izany fanatitra izay aterintsika izany. Amen. Izao isika dia ho tonga amin'ny famerenana ny fanatitra, kanefa mialohan'izany dia manasa antsika hivavaka aloha. Tomponay tsara indrindra an-danitro, ankehitriny dia misaotra anao izay noho ny fitahiana izay narotsako taminay isan'andro tsy tapaka. Nomenao ny hery, ny tanjaka, ny fahasalamana izay, ary nomeo ihany koa ny herim-panahy ahafahana midera, mankalaza, ary misaotra ny anaranao izay noho izany rehetrarehetra izany. Ankehitriny izay dia tianay ny amerina ny ampafolony sy fanatitra eo anatlehanao tompo, koa dia anatanteraka izany izay engany izany mba ho ankasitrahana eo anatlehanao, ary tsy ny fanatitra ihany no tianay ho aterina eo aminao, fa tianay ihany koa raha hanavao ny fanoloran-tenanay izahay, ka izahay mihitsy no ankasitrahana eo anatlehanao. Ho voninahitry ny anaranao ihany izany rehetra izany, minaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Ankehitriny ary isika dia hiroso amin'ny fanatazana ny fanatitra, ka dia hisy feon-java-maneno eo am-panatanterahana an'izany.
ho fanolorantsika ny fanatitra dia handeha isika hanao ny hira laharana fa 700. Oni fanaticetina daisuvekelira baharuca uamina nifitaiana dia tonga ny fotoana rahankizy ahafahantsika manaraka tantara indray toy ny mahazatra ao daholo ve ny ankizy rehetra mipetraka tsara avokoa ary dia izao mba ahafahantsika manana fifantohana dia andao ataontsika indray ilay hira toy ny mahazatra tonga indray ty ilay fotoana ahafahana miaino tantara izy tonana lesina mira mafy daholy ary. misaotra rakizy tamin'ny fiarahana mihira andeharisika hivavaka rainay eo zay ny an-danitra misaotra anao zahay noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ny ankizy na dia maditra sy maniasia aza izay indraindray dia mbola omenao tombontsoa afaka iaino tantara izy tonana lesona inganeny tantara izay iarahanay miaino ankehitriny mba anaovanay fanandramana eo amin'ny fiainana amin'ny mahankizy anay izany vavaka izany no angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manana lohateny anankiray tena sarobidy ny tantarantsika rakizy manao hoe ilay tanana manampy dia tsy ho be resaka fa ndray ny tantara no iarahantsika mijery sy miaino. Solofa aiza koa ary solofo teo e solofo ahoany fa misy inona dia ahoanao ary endresaka tata sy neny tamin'ny maraindre ay ve dia tsy hianatra tsony ve zanytsika zao za koa raha tena kivy tamin'iny tsy anatra tsono zany tsika dia tsy manam-bola tokoa ve izy anaovana fianarantsika tanana dia ahoana tokoa e
ka hoana de tsy maintsy hiasa ve zany tsika de zao mangina aloha fa sasady mitomany ho trano io fa mijery vahaolana atsika nge manana ny jesosy eny e mariny zany fa de hiasa zany tsika de sahoana inona marina le tokony atao e zao a mahita hevitra eny ary eno tsara aloha de aza mitomany de fafao ny tare na koa fafako de zao sa mamafa ny tarehany de zao a eno ary sy lovola zao amo zany e inona ny atao e rehefa tsy manam-boly dada sininy a de tsika no hitady vola de hiasa azonao de hitanjy ifanarahantsika de mboalohany a tady volontsika de inony atsika mianatra kanefany a ny nakiray zany aloha mandeha mianatra de ny nakiray miasa ay moa zany tsy afaka miaraka daholo tsy afakako de ny ray miasa de ny ray mianatra zany zao ny hevitra hitako tena tsara de tena ohatra mety aloha zany de ahoana zany izany andeha voalohany ka satria nge zany ndry zany no zandriny any a de aloha ndry zany mianatra de zahako miasa de mitady vola de alefako de inony etindry mianatra de aloha le fianarana le tonga de afahana miasa reny zany ny ataoko e zay mihitsy de hitanzoky le manao sary efa haiko a de mahinony ampitomboky de aleo tonga de asa tanana ny atao de am'izay tonga de vetivety de miasa e tena mety de enao zany hijanona de aleo ary zany satria fanomboka ny taom-pianarana de aleo a tonga de andeha any andrenivohitra nge zany zoky iny de mandeha makany ianao a de mianatrany a de ataovy tsara le asa tanana mandoko satria hitako mihitsy efa mahay mandoko zareo nge reo amrindrina sasatsasan'reo nge nodolona nao an'reo e raha ampiana fianarana kely reo ndray tena faly be azoko fa afaka hianatra eny de zao a rehefa miverina vany a de zoko indray mianatra de rehefa vita ny indri a de za zany miasa mafy de miasa tsara de ave zandray mianatra faly be azoky a faly be mihitsy andray de endry tsara fa za matahotra zoky a zay ary fa lasa mandeha de aveo alohako ny ekolazy alefako a za tonga de asa za tsy fidifidy asa mihitsy fa zay asa hitako retsaka hoe ahafahana misy vola de andray sotra zoky a afa ataoko tsara e zay a lasa zany a zany de tsy mitomamany a rehefa mianatra any amdrevohatra zay babay zo nafinaritra fianarana iny a tena mafinaritra sotra ny zoky aloha e tena vita ihany tela ny fianarako telo taona be zao zoko zay a zay elo zay tena tsy tapaka mihitsy ny sara-pianarako mba manahoana re izy tsy androko mihitsy zany zao zay ahitana azy andeha ody a efa vitako daholo ny etako fa inona moa zany zao no etiko anazy tena tiako loatra ny zokoko iny beta be mihitsy ny vitany tamiko tena mila mena famezana tsara mihitsy zany efa tsy manam-bola hitako ny hevitra ataoko sary ny tanany ataoko am'le tsara am'le fahaizako azy mihitsy a de sary ny tanany zoko tsara tare de asiako soratra hoe ilay tanana manampy zay mihitsy ka tena mety de raha piso any andeha fitaiko zay androany alina ataoko faran'izay tsara tena mariny zany andraso aloha aka n'le fitaovana de hamita n'izay zavatra izay ka vita le izy tsara iny ka tena efa voafoniko tsara tare fa le ry zao zoky raha mahazo an'ity andeha ody amin'izay aka tena tianyity velomany re ianao ry toeram-pianarana fa lasa fa vita amin'ny fianarako amonjy an'le zoko koa fa anjarany ray zao mianatra de omeko anazy ty lasa hoe lasa tonga ary zoky solofa zoky a efa tonga ne zay e
soka faizenao e faly be a mahita zako tena ndray ndray vitange fianarako e mahay be a sotra betsaka zoky a sotra betsaka tamin'ny fanampianao fa raha tsy ianao a tsy ohatr' izao e dia zao a nanaovako fanomezana angenao e zany kado tsara be mihitsy ho anao tena nataoko tamin'ny foko manontolo mihitsy mena tsa tiany e zoky ty satria dia zaho a ny ao anatiny iny tantaraiko antso hohanina kosa angeny ao anatiny e tsy fihinana iny satria za tsy manambola ny fitianana fa ny asan'ny tanako no nataoko zany efa mahay sary be zany ianao tena za mihitsy sary ny ao dia zao zoky a sarina inany ato zany ay sary ny tanany zoky tsara be dia nasiako soratra hoe ilay tanana manampy dia zao tanako tsara zoky be ahony tsara be mihitsy ka fa manina koa ary ty mba zoky fantatro motsy ka zao ange aza malahelo zoky a ianao ndrainge zao mandeha efa vonona amin'izay a hiasa mafy ho anao zoky a aza mitomany fa ianao nge zao le tanako mihitsy ny tsafakatsony fa ahoana tsafakatsony fa maninona ry zoky teleta zany aza hoe tejereo ny tanako nakoro simba hitako simba amin'ilay ny asa be dia simba ny tanako satria zany tsy mifidy asa mihitsy sy asa nisy dia nataoko mba hafahako nanome vola sy nandefa vola ho anao ndray ry zoky dia tsy afaka hianatra tsony ve zany zoky tsy afaka tsondra zao tanako zao ndray fitiavana loatra re zany ry zoky a tena malahelo mafy a tena mampalahelo anahy koa andraso no e dia hoe sary ny tanako indray nataonao sarina tanana ratsy be ve zany ohatrany ty tanako ratsy be indrindra zoky a jerevo e tsara indrindra ny sary nataoko ato zao zoky a zao a nalahelo loatra satria ny fanarahantsika sy ianao nge ianao mandeha fa zao ity sary ty a apetakitsika etsy amin'ny rindrina etsy zany zoky a dia isaky mahita nyity a dia mahatsiaro ny asa mafy sy ny fitiavana sy ny zavatra rehetra nataonao a mba hatafita naroviana nijerevako an'ity sary ty dia mahatsiaro anao foana ilay tanana nanampy a zany zoky a ie dia anampy any zoky foana a aza matahotra zoky fa zoky ane tiako e ie zay zoky a ie hoendry tsara foana dia anampy any zoky foana ie miary tiako ane ty zoky malalako ty e ao fa ampiko foana zoky fa tsy zaza malahelo a ie ndao ary inona sady ary andraray alao mihitsy a iasa ay ndao ary miaraka zaka andraso rakizy malala manana zoky be fitiavana mihoatra lavitra noho izany koa isika tsy vitany hoe rotodrotika fotsiny ny tanany a fa tena nafony mihitsy ny ainy a ho antsika tiantsika izy vonona izy ny anohana antsika na eo amin'ny fianarana na eo amin'ny fiainana andavanandro vonona anohana antsika izy mba falivenao mahare an'izany isaky ny mahare ny anarana ianao a dia inona reny mba tonga ao an-tsainao e impiry isan'andro ianao mba mahatsiaro anao zokinao io mba fantatrao ve ny anarana izy ary izy io eny tokoa jesosy io ilay zoky be fity io ary io ny ten'andriamanitra ao amin'ny Isaia 5:10 andininy voalohany tapany voalohany manao hoe indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy maniry a mba ho tsapany ankizy rehetra izany tanan'i Jesosy mitantana sy mamonjy izany ndeha hivavaka isika rainay ao zay ny an-danitra misaotra anao zay no ny tantara zay nomenao ny fandrinay dia ny tananao tokoa ane no hitantana ny ankizy rehetra na mianatra na ninonino nataony dia samy mba hatsapan'izany ny ankizy ary dia tombo amin'ny fitiavana anao ihany koa ka hamaly fity ilay tanana manampy dia ny tananao Jesosy amin'ny anaranao ihany no angatahana izany vavaka izany amen
nianarantsika ny ankizy a tamin'izay fandaharana mahafinaritra mitondra antsika ho any an' jesosy kristy izay fa mialohan'ny toriteny izay hoentin'ny paster arakotarjana mamy dia tolotra antsika ny korala maraina vao a avy ao andray soro anao iranankiray a ho fanomanana ny fo amam-panahintsika. Isa
ry havana malala ampitomboinao amintsika rehetra ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompontsika. Asa ianao raha mba efa matsikaritra ankizy madinika izay rehefa isy dia atao miaraka aminy dia tsy maintsy manontany izy, raha mbola tsy fantany mandra-pahazavany dia manontany izy fa andeha ho aizy tsika. Za moa zany dia miara-mipetraka amin'ny zavikeliko ao. Foazina maraina izy, mifazy ianao fa sao de tara fa andeha tsika rehefa avy eo, fa andeha ho aizy tsika. Na hoe ndany ianao miakanjo, misoloha akanjo fa andeha tsika, andeha ho aizy tsika. Na dia ny ankizy madinika zany dia manana an'izay tonga dia fironan-tsaina ametraka n'izany fanontaniana izany. Ary everiko fa na ny olon-dehibe angamba ataoko hoe zay olona asa ohatrany hoe nalaina ankeriny angamba, nalaina ankeriny tratra ny kidnapina no tsy mahafantatra hoe ndeha ho aiza izy, mandeha misy dia le kanefa tsy fantany hoe ho aiza zany zao ny anton'io dia io. Fa raha tsy izay dia ohatra ny hafahafa ihany. Raha ny olon-dehibe no manapa-kevitra andeha hanao dia kanefa tsy fantany hoe ho aiza. Ohatra ny karazana fanapaha-kevitra mahatsikaiky ihany zany, fanapaha-kevitra hafahafa ny fanapaha-kevitra andeha kanefa tsy fantatra hoe ho aiza. Fa misy andinin-tsoratra masina anankiray izay efa nivakiana tamintsika teo mikasika ny mpanompon'Andriamanitra anankiray. Raha antsika mamaky Hebreo 1:20 dia ny andininy 9. Hebreo 1:20 ny andininy 9. Raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy, finoana no nanekeny Abrahama rehefa natsoina hiainga akany amin'izay tany ho azony olova, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Io zany le karazana hoe verintsika hoe inona ny antony nanosika an'io fanapaha-kevitra io tao amin'ny Abrahama. Ary tsy hoe fanapaha-kevitra hafahafa izy io, na dia hafahafa, fandehanana hafahafa, voyage hafahafa, tsia, fa efa voalaza ao amin'io andinin'io ny antony. Ary izay mihitsy no isotomantsika lesona amin'ity androany ity. Nahoana i Abrahama no nanaiky andeha kanefa tsy fantany izay alehany. Nandeha izy fa tsy fantany izay alehany. Tsy hoe nentina ankeriny izy, tsy hoe ny fitahiny izy, fa fanapaha-kevitra avy any am-pony Abrahama mihitsy. Andeha izy nefa tsy fantany izay alehany. Nahoana? Raha maliny teny hoe nahoana tsika dia mety misy anankiroa ny valin'ilay teny hoe nahoana. Ny voalohany dia hoe inona no antony. Zay zany ny hevitry ny teny hoe nahoana, inona no antony. Voalohany zay. Fa ny faharoa dia hoe inona ny tanjona. Nahoana satria inona le tanjona tiana ho tratrarina. Dia ireo valiteny anankiroa ireo zany ry havana malala no hojerevantsika eo amin'io andiny tsoratra masina anankiray mikasika ny tantaran'ny Abrahama io. Raha asitsika lohateny ity androany ity dia hoe nandeha satria nahoana. Handeha aho satria nahoana. Ny valiny voalohany aloha dia efa tonga dia hitantsika eo amin'io andininy 9 ihany. Finoana nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga kany amin'izay tany azony olova. Nantsoina. Fantatry Abrahama tsara io, dia fantatry Abrahama tsara ilay miantso azy. Fantany tsara hoe nantsoina izy. Zao mantsy ny voalaza amin'ny Genesis 12 miresaka ny amin'io tantara io. Jerevantsika kely le Genesis 12 dia manomboka eo amin'ny andininy voalohany dia zao no voasoratra mikasika an'io tantaran'ny Abrahama io. Andininy voalohany, ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama. Mazava tsara zany fa Jehova eto ny teny. Lay Andriamanitra ny tompoiny Abrahama, lay sakaizany Abrahama. Abrahama azadino sakaizan'Andriamanitra ny heviny. Dia zao no toy ny vaky teny, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny trano ny rainao ankany amin'ny tany izay hasehoko anao. Hasehon'Andriamanitra. Tsy mbola nasehony,
tsy mbola nampahafantariny fa andriamanitra kosa no miteny hoe mandehana miala eto ianao ankany amin'ny tany izay asehoko anao. De zao nyfanambaran'ny hebreo 1:15 de niainga izy nefa tsy fantany zay alehany. Ravana malala raha valitsika zany le hoe inona ny antony niaingany Abrahama. Niainga izy satria fantany fa natsoin'Andriamanitra izy. Andriamanitra niantso de niainga i Abrahama satria fantany ilay Andriamanitra zay inony, ilay Andriamanitra zay topoiny, ilay Andriamanitra zay miantso azy. Tsy hoe hafahafa zany le fiaingany Abrahama eto, tsy hoe hafahafa le izy nandeha, fa no famadika amin'izay aza no mety ho hafahafa. Raha tsy nandeha izy de tena hafahafa satria Andriamanitra, ilay Andriamanitra namorona azy, namorona n'izao rehetra zao, ilay Andriamanitra mikarakara ny fiainany, ary Andriamanitra izay mandahatra, mandamina tompoiny ny keny ny nony. De io Andriamanitra io no miantso azy de niainga izy. Ary raha tsy niainga izy de ohatry ny hafahafa satria tsy mifanaraka amin'ny zavatra zay inony zany ny fihetsika zay nataony. Ry hava-malala, amin'izao andro iainantsika izao, marobe ny olona antsoin'Andriamanitra, nantsoin'Andriamanitra tamin'ny lasa ary angamba mbola antsoiny kanefa tsy mandeha, tsy mandray fanapahan-kevitra hamaly ny antson'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra zay namorona n'izao rehetra zao, ilay Andriamanitra zay fantany ekeny fa Andriamanitra misy any an-danitra any tompon'ny fahendrena rehetra ary miahy ny zava-mananaina rehetra, kanefa rehefa miantso io Andriamanitra io de tsy mamaly izy. Tsisy fihetsika asetriny ny antson'Andriamanitra, tsisy. Androany de mino fa tsy ianao zany, tsy ianao zany olo zany. Baiboly moa de efa nanao fanambarana hoe maro ny manaraka ny lalana makany amin'ny fahaverezana. Azo antoka zany fa isy olona maro tsy hamaly an'io antson'Andriamanitra io, fa miantefa aminao, miantefa amiko, amintsika zany zao eto ny resaka. Ry hava-malala, aoka mba ho endry isika dia tsy andahy rehefa Andriamanitra no miantso. Ilay Andriamanitra zay izy no ivelomantsika. Raha mbola mitepo ny foko amin'izao fotoana izao de noho io Andriamanitra io. Raha mbola misy fofinaina eo am-bavoriko de noho io Andriamanitra io. Ary io Andriamanitra io zay efa nilaza fa manana programa, manana hevitra heverana izy, dia hevitra hitondra fiadanana ho an'ny fiainako, ananako fanantenana ny amin'ny farany, ananako fiainana mandrakizay. Andriamanitra zay te handray aho ho zanany, ka manao hoe zanako sy ny asan'ny tanako adidiko ireo. Io Andriamanitra io rehefa miantso ahy dia andeha miainga mandray fanapahan-kevitra hamaly ny antsony ahy, ary inoko fa ohatran'izany ko ianao. Averintsika indray mandeha, niantso Andriamanitra dia nandray fanapahan-kevitra hiainga Abrahama na dia tsy fantany aza izay alehany. Izaho koa, ianao koa, hitahintsika ny Andriamanitra koa mba ho endry rehefa miantso io Andriamanitra zay tompony fahendrena rehetra, tompony hery rehetra, ary Andriamanitra ilay mandray atanana ny fiainantsika. Rehefa miantso izy dia hamaly ana isika. Inona ny tanjony Abrahama? Nahoana i Abrahama no niainga nefa tsy fantany izay nalehany? Voalaza eo ihany koa zany ilay tanjona verenantsika ilay Hebreo 1:12. Eo amin'ny andininy 4:12, andininy 7:12 sy 4:12 avaka itsika, ireo rehetrareo de maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana, fa nahatazana azy eny lavitra eny ka ravoravo ny araba azy, de nanaiky fa vahiny sy mpivahiny ety ambonin'ny tany izy. Fa zay milaza zany zavatra zany
dia maneho marimarina fa mitady izay ho taniny izy. I Abrahama zany a, na dia tiany aza teo amin'ny fianakaviany dia niala teo izy, niainga teo izy satria mitady izay ho taniny lay avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no manolotra azy, Andriamanitra no manao safidy ho azy hoe eto ianao ry Abrahama. Dia izay no nitediaviny Abrahama. Ny tanjony Abrahama zany a dia ny hipetraka eo amin'ilay tena taniny izay nametran'Andriamanitra azy. Lay taniny. Ary izao ny fanambarana ery amin'ny 10:10, na tena azo ny tanàna misy fanorenana izy, Andriamanitra ny tompomarika sy mpanao izany. Zay ny tanjony Abrahama, lay taniny avy amin'Andriamanitra mihitsy. Na eto amin'ity fiainana mandalo ity zany, satria fantany fa vahiny sy mpivahiny izy, fa indrindraindrindra zany a, vokatr'izay lay tena ho taniny mandrakizay, lay lova mandrakizay izay omen'Andriamanitra azy. Rehefa malala, tsotra ihany ny tanjony Abrahama, nanaiky ny fandaminan'Andriamanitra izy, satria maniry lay tsara indrindra, lay lova tsara indrindra, dia ny fonenana mandrakizay izay efa namboarin'Andriamanitra azy. Amin'ny 10:12, ary raha tahinona tsy aro tany ialana izy dia ho nahita andro verenana, fa amin'izany ny tsara lavitra no iriny dia ny any an-danitra. Zay ny tanjony Abrahama, lay tsara lavitra dia ny any an-danitra. Ka rehefa Andriamanitra no miteny hoe andao miala teo ianao, dia nanaiky Abrahama. Tsy fantany hoe aiza zany zao lay lalakale, aiza lay direction, tsy fantany zany tamin'io fotoana io, tsy fantany zany. Fa zao rehefa Andriamanitra ny antso dia ampy azy zay, satria Andriamanitra ny antso. Faharoa, satria Andriamanitra anome azy ilay tsara lavitra dia ny any an-danitra. Ry havana malala, andeha hisitina lesona amin'ny tantarany Abrahama isika. Misy mpanoratra adventiste anankiray, Ellen Goldwhite, zao ny soratany mikasika an'io tantarany Abrahama io. Io fanapa-kevitry Abrahama io dia iray amin'ireo ohatra tsara indrindra maneho ny tena finoana marina, lay tena finoana marina. Raha lasina mba malala, pino venao? Mba maniry no isan'ireo izay mino an'Andriamanitra venao? Mino an'ilay Andriamanitra namorona atsika? Mino an'ilay Andriamanitra manomana fiainana mandrakizay atsika? Mba fanarianao ve no isan'ny amaly an'ilay antso amin'ny Jaona 7:5 hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, izay rehetra mino azy. Misy vondron'olona mino, vondron'ny mpino, tsy ho very fanana fiainana mandrakizay. Raha fanarianao io dia ilayntsika ny miaina amin'ny fiainana manam-pinoana ohatra ny finoany Abrahama, fa io ny tena finoana marina. Io ny tena finoana marina. Ny Baiboly dia mampafantatra antsika misy karazam-pinoana izay tsy izy, araka ny voalazan'ny Baiboly. Ry havana malala, izay no manin'Andriamanitra ho an'i Abrahama, izay ny tsara indrindra aminy. Ka na fantany io na tsy fantany io, tsy nanao fanadihadiana izy hoe manahoana aloha Andriamanitra, any ve ty asa mandrarako ity ve mety ve any, manahoana ny fidiram-bolako any, inona ny zavatra misy any, misy zavatsarotra fahavalo ve any, ahita namana ohatra ny reto fianakaviako, ray aman-dreniko, ray tapo amiko sy ny sisa, anana olona ohatra n'izany avy any. Tsy nanadiady Abrahama. Fa zao neny Abrahama dia zao ny toerana tsara indrindra honenany dia zay toerana atoron'Andriamanitra azy. Rehefa malala, ny toerana tsara indrindra honenanao dia zay toerana ampandehanan'Andriamanitra anao, hoe eo ianao no mipetraka. Zay ny tsara indrindra ho anao, tsisy tsara mihoatra noho izay. Amin'izao fotoana izao moa betsaka ny
karazana fipetrapetraka ny olombelona ny amin'ny hoe aiza moa zany ny atao hoe tsara na hoe ai zany tokony hipetraka fa ny zanak'andriamanitra ny mpino ny olona manana finoana ohatra ny finoany abrahama dia zay tenenin'andriamanitra dia zay ny tsara indrindra ho azy ary tsy nitoeram-ponenana ihany tsy ny asa mandrara ihany fa ny lafin-javatra rehetra eo amin'ny fiainantsika anisan'izany zany zao ohatra ny amin'ny hoe fianarana ho an'ny tanora na ho an'ny zanantsika raha ray aman-dreny ianao ny fianarana ho an'ny zanantsika tsy ny fepetra na ny masotsivana araka n'izao tontolo zao ny ilazana hoe iry ny fianarana tsara na iry ny tsara kokoa na iry ny tsara indrindra fa zao zay tenenin'andriamanitra anao dia ekeo fa zay ny tsara indrindra eo amin'ny hotokantrano ny andefimandry vady andefimandry zay atoron'andriamanitra anao zay no tsara indrindra ho anao zany ny fiainan'ny mpino zany ny fiainan'ny olona mino an'andriamanitra zay natolotra andriamanitra ary fototra mihitsy mahamafiorina ny tokantrano no hoe resy lahatra fa io no vady omen'andriamanitra raha ohatra moa ka anterisetra dia dikan'izay zany ohatra ny hoe tsisy ilako zay atolotra ao andriamanitra fa alao za zay tiako io ka dia zao tonga dia na ekenao io na tsy ekenao andriamanitra moa miteny amintsika amin'ny alalan'ny toejavatra misy ihany koa ka rehefa ny toejavatra rehetra no miteny amiko fa tsy akasitrahan'andriamanitra io akoatra n'izay voalaza ny baiboly dia anjarako zany raha pino raha mino an'andriamanitra dia manaraka an'izay taridalana omen'andriamanitra izay ry havana malala amaranantsika azy nisy teny fikasana nomena ny abrahama ary zay teny fikasana zay koa raisy ho anao verenantsika kely angely Genesis 12 teny fikasana nomen'andriamanitra ny abrahama ary teny mamy raha mba izaho asa ianao fa raha mba izaho no mandre an'izany ny sofiko andriamanitra no miteny an'izany amiko dia veriko fa tena mamy indrindra ny mandre ny feon'andriamanitra milaza n'izany teny zany zao le teny fikasana eo amin'ny Genesis 12 ny andininy faharoa ozy andriamanitra mantsy any abrahama dia ahatonga anao firenena lehibe aho sady hitay anao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao ho fitahiana tokoa ianao ho fitahiana ary ianao ho voatahy ary ny anaranao dia izano anao zay ahalehibe ny anaranao ny voninahitra avaty amiko no meko ho anao tsy voninahitra foroporon'olombelona na voninahitra tediavinao sandohanao raisinao fa voninahitra ilay voninahitran'andriamanitra ny teny hoe izaho no ahalehibe ny anaranao dia ny andininy fahaefatra dia nandeha abrahama arak'izay nylazain'i Jehova satria nino izy an'izany teny fikasana zany ny maharay ny mpino azy ary zay ny mahatonga azy ho voasoratra ao amin'ireo olo malaza ny finoana amin'ny Hebreo 12 fa ianao koa afaka ny anana an'izany finoany abrahama zany ianao afaka hiaina n'izany finoany abrahama zany afaka olo malaza ny finoana ianao rehefa andriamanitra no miteny ka manaiky mandeha mandray fanapakevitra ny andeha tsy voatery ho fantatrao ny antsipiriany tsy voatery ho fantatrao no hoe inona ny lafy tsara ny inona ny lafy ratsiny fa ny zava-dehibe dia zao andriamanitra miteny za manaiky raha miteny zany zao andriamanitra arak'izay fa baiky nomeny Jesosy eo Maty 7:20 jerevy tsara nge miaraka miteny fikasana sady mahafinaritra no mahate anao hetsika ohatran'izay nataony Abrahama mihitsy Maty 7:20 manomboka amin'ny 9:20 ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ tany koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray
sy ny zanaka ary mifanahy masina sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo ary indro izaho momba anareo mandraka riva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Rava malala Andriamanitra tsy nilaza hoe mandehany ianareo de ataovy zay mba hahatsara ny fiainanareo sy zay fidiram-bolanareo eny am'izao tontolo zao. Tsia io asa mandrara atsika io, fidiram-bola atsika io, fomba ihany hoentin'Andriamanitra mampifandray atsika eo amin'ny fiarahamonina zay misy atsika sy mametraka atsika hoe aiza ianao no tokony hipetraka. Ho feon'Andriamanitra miteny amintsika io ny amin'ireo olona hoe reo ndray izany zao no namanao, reo no manodidina, reo no mpiarahamonina aminao. Fa ny tanjon'ny fiainako, ny tanjon'ny fiainanao, ny tanjon'ny fiainan'ny mpianatra Kristy rehetra zay nandray an'io baiko io de ny hoe hanao pianatra ny firenena rehetra. Manao batisa azy de mampianatra azy hitandrina zay rehetra nomen'Andriamanitra ho tandremany ny mpianatra. Zany ny tanjom-piainanao raha lasana malala. Zany ny tanjom-piainako. Ary raha tena mpino marina ohatra ny Abrahama ianao, oka mba tsy hanao ohatra ny sasany. Mampalahelo fa marobe ny olona mampiasa ny safidiny amin'ny fomba ratsy. Omen'Andriamanitra safidy izy na anaiky na andahy ny zavatra zay ampanaovin'Andriamanitra de maro no mandahy. Andriamanitra no miantso izy amin'io ao anatin'ny vondron'ny mpino, izy amin'io ao anatin'ny fiangonana, fa tsy manaiky an'Andriamanitra. Andriamanitra miantso, izy tsy mamaly, izy mandahy. Ravana malala hita ianao any Andriamanitra mba tsy ho isan'izany ianao, fa mba ho isan'ireo izay manaiky araka ny voalaza ny Efesianina hoe ny ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny aneke ny fiangonana any Kristy. Anisan'ny fiangonan'Andriamanitra ve ianao? Maneke any Kristy. Ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao kanefa maneke azy rehefa izy ny miantso, rehefa izy ny maniraka de mandehana. Fa misy teny fikasana ho anao, fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany, zany no entiny momba antsika mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao ka hatrarantsika ilay fiainantsika mandrakizay ilay lova efa nomanina ho atsika. Hita ianao ny Andriamanitra mba ho isan'ireo zay hoendry ianao ka manaiky. Rehefa miantso Andriamanitra de manaiky. Tsy asiana fepetra ny amin'izay nataon-drahanina, ny amin'ny toetran-drahanina na fepetra inona hafa ankoatran'izay. Rehefa Andriamanitra ny miantso de manaiky ho tanteraka amiko, ho tanteraka aminao an'izany. Amen. Isaorantsika ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fankalazana ity sabata masina ny arahantsika tamin'ny Jehovah androany ity. Ho famaranantsika ny fotoanan'io kosa dia andeha iarahantsika manao ny hira fa 970 meteza raio. Swada metezarayo
voakoraio hoanao ny fo mba ho sasana adio toko ka ny voady dia ny oti sy metrikany honenana fany hoyako velany mana tsy ahita anao tiko sasanao rayo sitrakutuki ujuvina uzazaka katuuti anao tuku hivavaka isika tompoko. Andriamanitro rainay any an-danitra, ianao no andriamanitray, ianao no tomponay, ianao lay rainay, ary izay dia isan'ny vahoakanao, isan'ireo izay mino anao, ary isan'ireo zanakao. Ka dia ampio izay tompo, ampio izay mba hoendry, dia mba hanaiky rehefa ianao no miantso anay. Ampio izahay mba handeha naiza naiza iantsonao anay. Ampio izahay mba hanaiky fa ny fandaminanao no tsara indrindra ho an'ny fiainanay, satria izany no nambarany soratra masina, izany no lesona tsara nomenao tamin'ny alalan'ny fiainan'i Abrahama. Ka dia ahitay anay rehetra ny ianao, ny zanakao rehetra izay manaraka n'izao fandaharana izao, mba samy hanaiky izahay, handeha izahay rehefa ianao no miantso, tsy hanisy fepetrana inona na inona, fa noho ny fahasoavanao, noho ny amin'ny fitiavanay ianao, noho ny fitiavanao anay, dia hanompo anao izahay Andriamanitro, ho tanterahanao amin'ny zanakao rehetra n'izany. Ka ny fahasoavanao Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ary ny fampiraisana avy aminao fanahy masina, no arotsaka ao amin'ny zanakao rehetra izay miaino sy mandre ary mandray fanapa-kevitra, hanompo anao amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Tononona sy angatana amin'ny anaran-tsoan'i Kristy ny vavaka. Amen.